Faly manonona fiadanan Jesosy Kristy ho amintsika raha vavy sy ranadaisany hitayanao sy ny ankonanao any Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ny lohahevitra izay mpanjinantsika amin'ity volana ity dia ny fibebahana sy ny FAMELAN-KELOKA. Alohany hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola hivavaka antsika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, faly misaotra sy midera magnamia voninahitra ny agnaranao satria mbola nomenao izao fotoana izao afaka miantso ny agnaranao. Ary ny teninao mampianatra anay. Ary na inona no ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataova amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Misaotra anao za Jesosy io satria novidianao ho isan'ny mpanomponao hitondra ny havatrao. Ary mifona eto anatrihanao za raha nisy zavatra nataoko nampalahelo ny fanahinao masina, mamela za Jesosy io mamindrafo amiko. Mivavaka aminao za fanahy masinao, mangataka aminao za ny anendrenao ny lelako, afahako amaky ny tenin'Andriamanitra ary afahako tondra ny hafatra izay hafa aminao. Tsy miafina aminao fa tsy mahay mandahateny aho, kanefa mino sy mahatoky fa nao ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny alalan'ny teninao mbola tsy miova ho maly sy ny ary mandrakizay. Mitenena Jehova ho fa voninkenanao izay. Ary mangataka aminao za fanahy masina vangio ny fon'olona tsirairay avy izay andeha andre ity tenin'Andriamanitra ity mba ho mpihaino-pankato ny teninao. Aoka ny fanahinao masina hikasika izy ireo tsirairay avy. Ary amin'ny agnaran'i Jesosy nazahoako fahefana mandresy ny devoly sy ny fahavalo izay mpangalatra tenin'Andriamanitra. Roasiny amin'ny agnaran'i Jesosy tsy hanjaka tsy hanan-kera amin'ity tenin'Andriamanitra ity raha kofiny ranao ity teny'ity Jesosy io. Misaotra anao za Jesosy io amin'ny alalan'ny teninao, anao midera sy laza sy ny voninahitra. Halleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika afatra dia ato amin'ny filazantsarany Marika toko voalohany andininy 15. Teto ny nanaovana batisa an Jesosy sy ny nakany Satana fanahy azy ary ny nankanesany tany Galilea. Ary tany Galilea no nitorian'i Jesosy ty filazantsara'Andriamanitra. Vakiteny amin'ny agnaran'i Jesosy ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fanteninao ny fahamarinana. Amen. Teto nitorian'i Jesosy tenin'Andriamanitra tany Galilea. Ary androany dia ho toriana amintsika eto ity tenin'Andriamanitra ty satria tsy tany Galilea ihany no hitoriana ny tenin'Andriamanitra fa natao ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara'Andriamanitra. Mitaonantsika hibebaka Jesosy Kristy satria efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voalohany indrindra dia zahavantsika inona ny atao hoe mibebaka. Ny atao hoe mibebaka dia miala amin'ny fahazaran-dratsy. Ny olona anankiray rehefa nanota dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary mba ahafahanao mihavana indray amin'ny Andriamanitra dia mila mibebaka amin'Andriamanitra ianao. Mibebaka miaika amin'ny ratsy rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra mba ampihavanana anao indray amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mitaona antsika hibebaka satria raha mijanona amin'ny fahotantsika isika dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Mba ahafahantsika mihavana indray amin'Andriamanitra dia mila mibebaka antsika hateraka indray amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy. Ary havaozin'Andriamanitra antsika dia omen'Andriamanitra hery. Ilay hery omen'Andriamanitra no entiny manavao antsika amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy masina.
Ny atao hoe mibebaka dia miala amin'ny ratsy, manenina tamin'ny ratsy rehetra izay natao. Ary tsy manana toe-po sy toe-panahy hierika amin'ny fahotana intsony, fa tena mibebaka tanteraka, miala tanteraka amin'ny ratsy, mitodika amin'Andriamanitra, manenina tamin'ny ratsy rehetra izay natao. Ohatra, raha olona mpangalatra efa tsy mangalatra intsony, asa olona mpisotro toaka dia efa tsy misotro toaka intsony, asa vehivavy mpijangajanga mpangalabadin'olo efa tsy mijangajanga, efa tsy mangalatra vadin'olo intsony, asa olona niainy tamin'ny fanompoan-tsampy efa tsy manompo sampy intsony. Ary raha olona miteny ratsy, olona niainy tamin'ny fahavetivetana, na olona mpanaratsy olona na mpanakina olona efa tsy miaina amin'iny intsony dia miova tanteraka. Ary tsy nierinao mihitsy no entinao mitondra fanavaozana sy fiovana, fa ny herin'Andriamanitra hateraka indray. Ny herin'Andriamanitra mihitsy manaova fa tsy vita amin'ny herintsika olombelona. Milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:12 fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Rehefa mibebaka ianao dia mino manaiky an' Jesosy, ny herin'Andriamanitra dia hitoetra ao anatinao, ary ny herin'Andriamanitra no anavaoanao ho afaka amin'ny ota rehetra dia manana toe-po tsy te hierikerika amin'ny fahotana intsony, ary miala tanteraka amin'ny ratsy, mitodika amin'Andriamanitra. Tsarovy ilay zanak'adala, nda ovakitsika vetivety tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Lioka 5:12, vakiny amin'ny 9:1-10 miafara amin'ny 10:30. Vakitiny amin'ny agnaran'i Jesosy. Aroy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka mirahalahy. Aroy ilay zandriny tamindreny, raiko homeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary noho afaka kelikely dia nangonon'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nakany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa lanina avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsaha iandry kisoa. Ary satria men'ny kibony tamin'ny voankazo fihinanany kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia ohy izy, indrisy maro ny olona karameny raiko manankanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto. Ienga aho dia ody any amin'ny raiko, ka anao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamenao aho. Dia niainga izy ka nankany amindreny, fa raha mbola lavitra izy dia tazandreny ary honena azy, ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa reny kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe alao aingana ny ankado tsara indrindra, ka ampiankanjohy azy, ary asio peratra amin'ny tanany sy kapa amin'ny tongony, ary ento ety ny zanakomby nafay, ka vonohy ary aoka sika ihirana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy. Fa tany an-tsaha ny zanany lahy matoa, ary noho nody izy ka mby teo akaiky ny trano, dia nandre ny zava-manino sy ny dihy, ary ny antso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay antony izany zavatra izany. Ary ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono zanakomby nafahy ny renao, satria efa tafaverina soamantsara ato amin'izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy, fa izy namaly ka nanao tamindray ny hoe indro
izay ira izay aho no efa nanompanao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza nefa zaho tsy mbola nomenao na dia zanakosy aza mba hifaliako amin'ny sakesako fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fananany tamin'ny vehivavy janga dia namono ho azy ny zanakombona fay ianao ary ho iray tamin'ny anaka ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra hananako fa mety ny mifaly sy ny sy miravoravo fa ity rahilahinao ty efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Amen. Teto ny amin'ny zanakadala dia niteny tamin'ny rainy izy nangataka ny anjara fanana ny tokony ho azy ary nozarainy rainy tamin'izy mirahalahy ny fananany fa rehefa afaka kelikely dia nangonon'ilay zandriny ilay fananana nomeny rainy azy dia nandeha izy nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy ary laniny avokoa ny fananany rehetra ary lasa nahantra izy dia niankina tamin'ny tompo-tany ary ny asa izay nataony dia niandrika isoa tsy nanan-kaniny hohanina izy ary izany dia nitarika fandinihan-tena tamin'ilay zanakadala raha nodiny seny dia nilaza izy hoe indriso izy maro ny olona izay karameny raiko manan-kanina be dia be fa izaho kosa maty mosary ho izy ienga haho izy dia ody ana amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko o efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy miendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamenao aho ary izany fandinihan-tena sy ny fieritreretana mba amin'ny vetsovetsom-po izay nandalo tamin'ity zanakadala ty tsy nandalo tsy nijanona tao an-tseny ihany fa narainasa ny fibebahana izay nataony zanakadala dia nienga izy nankany tamin-dreny fa raha mbola lavitra izy dia tazan-dreny honena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vosony sady nanoroka azy ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mindrika atao hoe zanakao intsony fa ny rainy ankizilahy nanao taminy hoe alao enganao izy ny akanjo tsara indrindra ka ampiankanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony ary ento aty ny zanakombona fay ka vonoy ary aoka sika hinana sy hifaly fa ity zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy. Le zanakadala nibebaka izy nandao ny tany izay nandaniny ny fananany ary niverina tamin'ny rainy izy ary nieky ny fahadisoany teo anatrehany ary ny rainy dia namela ny elony namela ny fahadisoany ny rainy dia noraisiny rainy tamin'ny mpifaliany le zanakadala. Tahaka izany koa no ataon'Andriamanitra amintsika raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tompo raha miaiky ny fahadisoantsika eo anatrehan'Andriamanitra atsika raha mibebaka marina atsika dia mamela ny fahotantsika Andriamanitra na dia inona ny ota izay nataonao na dia tahaka n'inona aza ny fahotana izay nataonao na dia namono olona na mpamosavy na dia ratsy manahoana aza ny fahotana izay nataonao fa raha mibebaka marina atsika dia amela ny fahotantsika Jesosy satria ny rano izay nalatsany teo amin'ny azo fijaliana hanadiovana atsika ho afaka amin'ny fahotana. Eto ny tenin'Andriamanitra mampianatra atsika Jesosy nitorony teny mba hibebaka atsika mba ino ny filazantsara satria efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona anankiray dia raha tsy mibebaka mitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainana izany inona miteraka fahantrana miteraka aretina miteraka tsy fahombiazana ary angalary ny devoly ilay anjara sahaza tokony ho anao rehefa manota any ny devoly izay njara arena izay efa nomanin'Andriamanitra ho anao ary raha tsy mibebaka miama antra ary raha tsy mibebaka ho faty amin'ny fotoana izay tsy tokony hifatesana satria ny devoly dia mpangalatra tsy avy raha tsy hamono sy hangalatra amin'ny devoly fa eto ny tenin'Andriamanitra mampianatra atsika mba hibebaka mba tsy hiaran'izany
fahafatesana izany atsika mba tsy angalary ny devoly zay njara sahaza ho atsika. Raha mibebaka marina izaho sy ianao dia ho sitrana amin'ny aretina. Raha mibebaka hahita asa. Raha mibebaka marina atsika dia ho voatahy ny tokantragnontsika. Raha mibebaka marina atsika dia tsy oron-dravatsoa. Raha mibebaka marina atsika dia ho voavonjy atsika handovan'ny fiainana mandrakizay. Raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tompo, mibeba dia ny mbola velona satria raha tsy mibebaka dia ho faty amin'ny fotoana izay tsy tokony hifatesana. Ary rehefa tonga ny fahafatesana, tsaroa fa tsy misy famonjena intsony any am-pasana dia eo amin'izay manenina. Nahoana zaho novariana, nahoana zaho nomen'Andriamanitra fotoana hibebahana fa tsy nibebaka. Fa mitaonanao ny tenin'Andriamanitra dia ny mbola velona, hokanao hibebaka hiala amin'ny fahazaran-dratsy izay mamatotra. Mety mitenanao hoe te hiala za fa tsy afaka. Tsy niherinao akory no anafaka anao amin'ny fahotana, anafaka anao amin'ny fatorana izay namatorany devoly anao fa niherin'Andriamanitra. Fa meteza fotsiny hibebaka hiala amin'ny ratsy dia Andriamanitra anafaka anao. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo araka amin'ny tenin'Andriamanitra. Minoa ny filazantsaran'Andriamanitra dia ho afaka ianao. Mibeba marina azam-bavariana amin'ny fiainana mandalo aty fa tsy misy famonjena raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tompo any am-pasana. Ary mbola velona ihany ny olona anankiray dia afaka mibebaka. Raha mibebaka marina dia mitondra tombotsoa ho aminao zany. Hateraka indray atsika amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, ho lasa zanak'Andriamanitra atsika. Havoasin'Andriamanitra ny hery izay anagnantsika. Ny zavatra izay nangalary ny devoly tamintsika tamin'ny nanota teo dia averin'Andriamanitra indray amintsika ny voninahitra nangalary ny devoly, ny arena izay tokony ho atsika, ny fahasalamana izay nanangantsika ho azontsika indray raha mibebaka atsika, raha mihavana amin'Andriamanitra. Ary milaza ny tenin'Andriamanitra hoe minoa ny filazantsara. Inona moa no atao hoe filazantsara? Ny atao hoe filazantsara dia izay hitantsika aty amin'ny epistiliny Korintiana 1:5-7, 7 amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noresiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Amen. Ny atao hoe filazantsara dia Jesosy nanolotra ny ainy ary maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Izany no atao hoe filazantsara. Minoa fa Jesosy maty noho ny fahotantsika ary natsangan'Andriamanitra izy tamin'ny andro fahatelo. Raha mino zany ianao dia ho voavonjy. Raha mino zany ianao dia ahazo famelan-keloka. Satria ny zanak'olona tsy tonga andeha hanameloka atsika fa tonga andeha hamonjy atsika izy. Tonga izy hitady tsy hamonjy ny very. Tonga Jesosy Kristy mba hananantsika fiainana. Raha mieky ny fahadisoantsika atsika, raha mibebaka atsika dia ny rano Jesosy Kristy hanadio atsika ho afaka amin'ny hota rehetra. Azam-bavariana amin'ny ota, toeriny devoly, aza magname fitoerana ho an'ny devoly. Mety miteny ianao hoe mbala anao izay tiako atao ihany za, fa rehefa tonga ny fotoana dia hibebaka za. Tsaroa fa Andriamanitra tsy mba mahela ny teny fikasany, araka izay voambarany epistiliny Petera. Araka izay voambarany Petera ao amin'ny Petera 2:7, 9:7 vakoteny amin'ny agnaran'i Jesosy. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataony sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Amen. Ho antsika izay variana tsy mety mibebaka, variana milaza hoe mbola ela Jesosy avy fa manana fotoana hibebahana atsika.
tsaroa fa atsika tsy mahafantatra ny ampitso aza mba mangatakandro ibebahana fa Andriamanitra Jesosy tsy mahela ny teny fikasany araka izay hataony sasany ho fahelany hoe mbola tsy avy Jesosy manana fotoana ibebahana za fa mbalanao zay tiako atao ihany. Raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tompo aza mangatakandro ibebahana fa Jesosy tsy mahela ny teny fikasany izy. Fa noho ny Andriamanitra mahari-po amintsika ka tsy tiany isy ho very atsika na dia iray aza fa ny mba ho tonga amin'ny fibebahana atsika jiaby izay no tiany Jesosy. Izany ihany no mbola tsy mahatonga Jesosy miverina eny amin'ny rahony lanitra satria tsy tiany ho isy ho very atsika na dia iray aza. Tsy tian'Andriamanitra ho very atsika na dia iray aza fa ny mba ho tonga amin'ny fibebahana mba andraisantsika Jesosy mba hamonjena ny fanahintsika. Satria raha tsy mibebaka atsika dia andray ny vokatra izay nataontsika tamin'ny fahavelomantsika. Raha nanao ratsy dia hijinja izay nafafiny fa izay nanao tsara kosa ahazo valisoa avy amin'ny Andriamanitra. Ka noho izany tsy tian'Andriamanitra ho very izaho sy ianao fa miantso atsika ny tenin'Andriamanitra mba samby ho tonga amin'ny fibebahana aby atsika. Fa tsaroa fa Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany fa ny mba hahatonga atsika ho tonga amin'ny fibebahana izay no tadiaviny Jesosy amintsika. Efa ho avy tsy ho ela Jesosy ary izy manana fahefana hamela heloka. Meteza iaiky ny fahotanao eo anatrehan'Andriamanitra, meteza iaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra mba hamelany ny fahotako sy ny fahotanao. Andriamanitra tsy mizatavan'olo izy, aza matahotra anatin'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy. Mibebaha dia ho diovina amin'ny rany anao dia ho voavela heloka satria Jesosy dia manana fahefana hamela heloka. Tsy tonga andeha hanameloka atsika izy fa tonga andeha hamonjy atsika. Araka izay voambarany filazantsarany Jaona 7:7-10 fakiteny amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Tsaroa fa Jesosy tia atsika. Andriamanitra naniraka Jesosy nandeha tetỳ amin'izao tontolo izao tsy tonga andeha hanameloka atsika izy fa ny mba hamonjena atsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Mba ny hamonjen'Andriamanitra atsika ho afaka amin'ny tsy finoantsika dia nomeny atsika ny zanan'ilay tokana, zanan'ilay sarobidy, ilay tiany, ilay malalany nafoiny ho atsika mba hanavotana atsika, mba ho tonga amin'ny fibebahana atsika, mba ho vita fihavanana indray amin'Andriamanitra atsika. Raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tompo miverena amin'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra fa vonona mindra fo aminao izy. Miverena amin'Andriamanitra fa tianao Jesosy, aza mba variana amin'ny fahotana, aza variana amin'ny ota, aza variana amin'ny zavatra izay fahafinaretany nofo izay tsy maharitra fa izay mandalo fotsiny. Fankatsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanaraka ho azy izany rehetra izany. Hanampy atsika izany rehetra izany mandehana amin'ny fahamarinana. Meteza atsika hiaino amin'ny tenin'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana. Meteza atsika hankatoy ny tenin'Andriamanitra hibebaka marina fa tsy hivavaka amin'ny mpahazarana, tsy hivavaka amin'ny fombafomba fotsiny fa Jesosy efa nafoin'Andriamanitra ho atsika. Tsy andeha hanameloka atsika fa mba ny hamonjena atsika ho afaka amin'ny tsy finoana, ho afaka amin'ny fahotana. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tompo. Aza mba variana amin'ity fiainana mandalo ty. Mandalo eny fiainana ety ambony tany. Tsy maharitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no maharitra. Tsy aleo ve miharitra ny eto an-tany mba handovana fiainana mandrakizay. Tsaroa fa tery ny lalana izay mankany an-danitra. Ny mpiditra ny lanitra dia makahazankely ary saron-dahina mihitsy ny miditra ny lanitra. Tery ny vavahady midika amin'ny lanitra. Nahoana ny mahatery azy satria maro ny olona izay mivavaka. Sady ny tenin'Andriamanitra mihitsy milaza hoe maro no antsoina fa vitsy no fidiana. Maro ny olona mandeha mivavaka nefa maro ny olona tsy mahafoy ny fahotana.
Maniry izy no any an-danitra kanefa izy tsy mahafoy ny ota. Tsy tahafahasaraka amin'ny ota intsony. Andevozy ny ota. Raha vavy io, raha nadahy io, zao dia mbola izao. Angataho ny fanahy masina. Angataho ny herin'Andriamanitra entinao mandresy ny asany nofo. Fa raha sanatria mitohy amin'ny ota dia ho faty tampoka ary ny fanahy dia ho any amin'ny ilo. Kanefa Jesosy tsy sirak'Andriamanitra ny haverezantsika fa Jesosy efa nanolotra ny ainy hamonjena izaho sy ianao. Aza mba variana, tery ny vavahady. Be dia be ny olona mivavaka fa vitsy ihany amin'ny olona mivavaka mba miena sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe malalaka ny varavarana izay mandeha any amin'ny ilo, amin'ny vavahady ny ilo. Satria betsaka ny zavatra izay tsy fohy ny fijangajangana. Te andovan'ny lanitra izy nefa tsy fohy ny fijangajangana, tsy fohy mihitsy ny fanompoan-tsampy, tsy fohy ny lehilenga, tsy fohy mihitsy ny fanaratsiana olona, tsy afaka mihitsy izy, tsy fohy ny filan'ny rofo, tsy fohy mihitsy ny zavatra ny tany. Lasa mankamamy zavatra eto ambony tany izy, tsy fohy mihitsy ny ala amin'ny fahotana. Fa vitsy ihany ny olona izay mivavaka marina miaigna amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ary tenen'olona dala mihitsy ny olona izay tena mivavaka marina satria miavaka amin'ny olona izay eo amin'izao tontolo izao. Tsy mihira lamozika izao tontolo izao, tsy manao fanaon'izao tontolo izao. Tena miavaka mihitsy ianao, tsy manao zavatra izay tokony ampisaraka ny tavanao amin'Andriamanitra. Dia tenen'olona mihitsy hoe ataon'olona dala satria ianao tsy mba manao fitafy tahaka izy ireo, tsy mba miteny tahaka izy ireo, tsy mba manana toe-posy toe-panahy tahaka ny olona eo amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Miavaka anao satria be dia be mihitsy ny zavatra izay tsy ataonao noho ny amin'ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra. Dia tenen'olona mihitsy hoe efa dala. Fa maty antoka hoe tsy manao zavatra ohatran'izao, mbola tanora efa manao mikararaoka amin'ny zipo lava ny sasany. Tanora tsy mba manararaotra hoe miaraka amin'olona tianao. Tsaroa fa mandalo fotsiny ny fahafinaretan'ny nofo. Meteza hibebaka, meteza hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, meteza hiavana amin'Andriamanitra raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tombo. Fa masina ny lanitra, ny ota tsy ho tafiditra ao. Ary ny olona tsy mibebaka dia tsy mba ahazo famelan-keloka. Fa izay mibebaka ihany no ho voavilaheloka, ho afaka amin'ny fahotana, ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary ny olona mibebaka mahita tombotsoa eto an-tany ka hatrany an-danitra. Mbala eto ambony tany aza ianao rehefa nibebaka marina, efa iainanao ny fanjakan'Andriamanitra ao am-ponao, manana fiadanam-po, voatahy ny ara-panahinao, voatahy ny fiainanao, salama tsara anao, manana fifaliananao. Tena efa iainanao eto an-tany mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra raha mibebaka marina ianao. Raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tombo, resy Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Resy Jesosy fa tena tianao izy. Resy Jesosy fa maniry ny hamonjenanao izy. Tsy siraka ny Jesosy ny averantsika any amin'ny ilo, fa ny hamonjenantsika izay no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ny mba ahatonga antsika jiaby ho amin'ny fibebahana, mba hamonjena ny fanahintsika. Tianao Jesosy ary tsy manavaka olona izy. Miantso anao tonga amin'ny fibebahana Andriamanitra. Mitaonanao hibebaka Jesosy, angataho ny fanahy masina, hanome hery ianao, ahafahanao miala amin'ny fahazaran-dratsy, satria tsy vita amin'ny hery maha-olombelona ny miala amin'ny ota. Mila hery ny fanahy masina hanova ary mila fanetrentena, mila fandavantena. Ary antsika tsy nomena fanahy iosa fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonan-tena. Ka noho izany mahery antsika noho amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy, ary amin'ny alalan'ny rano Jesosy no antsika fahefana mandresy ny hery rehetra izay hanana amin'ny devoly, mandresy ny hery ny ota, manombo ny ota rehetra amin'ny alalan'ny rano zanak'ondry. Izaho sy ianao dia olona afaka, izaho sy ianao dia olona nomeny Jesosy fahefana handresy ny hery rehetra hanana ny devoly. Aza matahotra
mifikira amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra. Aza mety ho andevozy ny ota mandrakizay ihany fa reseho ny ota amin'ny alalan'ny finoanao an Jesosy, amin'ny alalan'ny fandraisanao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia ho vonjenanao, ho olom-boavonjy anao, ho olona voavela iloko anao raha mandray an Jesosy. Hamelan'ny fahotanao izy. Ary tsy ho tsarovany intsony ny fahotanao. Izany mihitsy izay voambara ato amin'ny Isaia ato amin'ny bokin'ny Isaia toko 7:70 andininy 5:20 vaky teny amin'ny agnaran'i Jesosy. Izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Amen. Rehefa mibebaka marina antsika dia Jesosy mamono ny fahadisoantsika, mamono ny fahotantsika, ary efa tsy tsarovany intsony ny ota rehetra sy ny fahotana izay nataontsika. Dia lasa olom-baovao atsika. Lasa olom-baovao eo anatrehan'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra atsika. Efa lasa ny zavatra taloha. Ny olona mety hampatsiahy anao, anao dia olona vehivavy navy nijangajanga, anao dia olona navy niteny ratsy be, anao olona nanompo sampy taloha mandeha amin'ny moasy. Teneny hoe efa voavela heloka zaho. Efa tsy nitsarovany Jesosy mihitsy ny fahotako, efa voafafa ny ota rehetra izay nataoko, fa olom-baovao zaho amin'ny Jesosy. Aza manamelo tena nysony rehefa mibebaka fa efa voavela heloka tanteraka atsika. Andriamanitra rehefa mamela heloka dia avela tanteraka ny ota rehetra, fa tsy nisombosombony ihany fa mamela atsika Andriamanitra rehefa mibebaka marina atsika. Ary milaza koa izy amin'ny Isaia 4:20 izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavina, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Amen. Andriamanitra dia efa nandevona ny fahadisoako sy ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavina. Efa nilevony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny otantsika rehetra. Efa niomboana teo amin'ny azo fijaliana ny ota rehetra. Ary ny fahotana dia nilevony tahaka ny rahona. Miverena amin'Andriamanitra fa efa nanavitra atsika izy. Aoka atsika hiverina amin'ny Jesosy fa ilay Jesosy dia efa nanavitra atsika. Efa nandevona ny fahadisoantsika sy ny fahotantsika izy tahaka ny fandevona ny zavina. Miverena amin'Andriamanitra. Ahoana no atao amin'ny miverina amin'Andriamanitra? Mila mibebaka marina, miala amin'ny ratsy rehetra, manana toe-po tsy te hierikeryka amin'ny fahotana intsony, dia manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, tsy te hierikeryka amin'ny ratsy, fa miala tanteraka amin'ny fahotana, dia tonga olom-baovao eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mibebaka, ary avelan'Andriamanitra ny ota rehetra, ary tsy ho tsarovany intsony ny ota rehetra izay natao, fa lasa olom-baovao eo anatrehan'Andriamanitra atsika raha mibebaka marina. Reso ny famonjena izay nataon'i Jesosy amintsika, reso ny famonjena izay natolotr'Andriamanitra ho atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nampihavanana atsika amin'ny alalan'ny rany. Dia vita fihavanana amin'Andriamanitra atsika. Reso ny famonjena rahavavy sy ranadahy eo amin'ny Tompo. Meteza atsika samby hibebaka hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra izay mamatotra. Andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia Jesosy hamela ny ota rehetra izay nataontsika. Ho an'Andriamanitra irery amin'ny dera sy laza sy ny voninahitra, fa ho atsika kosa ny fiadanana. Halleluia. Amen. Misaotra amin'ity izay nomenao anay Jesosy io, fa Andriamanitra tompony teny ianao, ary raketo atamponay ny teninao, ampianaro izay mba ho tonga amin'ny fibebahana marina, mba tsy ho fahazarana fotsiny hivavahana aminao, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Aoka ny fanahinao masina mangy ny fonay tsirairay avy, ampahiratra ny fanahinay sy ny masonay, mba ahafantaranay ny marina, ary ny marina ahafaka anay tsy ho andefa. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo araka amin'ny teninao. Anao Jesosy Kristy no hanafaka anay amin'ny fahotana, mba ho tonga amin'ny fibebahana izay tsirairay avy, ary anao Jesosy hamela ny fahotanay, dia ho tonga zanak'Andriamanitra izay ho tonga olom-baovao eo anatrehanao. Misaotra Jesosy eo amin'ny teny izay nomenao, anao ny dera sy laza sy ny voninahitra. Halleluia. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny dera sy laza sy ny voninahitra, fa ho atsika kosa ny fiadanana. Amen. Hoanao sy mandreso izao tsarova fa efa tanteraka avokoa volazan'ny tenin'Andriamanitra fa firenena iaty firenena ny ahitany ny safodrano ny
fotoana maro isan-karazany ka ho eo aminao hoe mibeba ianao fa ifakaiky amin'ny farany efa miseho rehefa matazana maro ety manambara fa akaiky ny farany tany mafy ny satrobonina itrao mba tsisy handrombaka efa miseho rehefa matazana maro ety manambara fa akaiky ny farany ka tany mafy ny satrobonina itrao mba tsisy handrombaka ka apetrao eo amiray ny fiainanao izao anio izao tsy fantatrao aneny apitsoka mibebainao saoneninao ka apetrao eo amiray ny fiainanao izao anio izao tsy fantatrao aneny apitsoka mibebainao saoneninao fahasambanane mitady hevitry isanandro handravananao ary amodikanao kanefa matoky faleray tsy mba mandao ka foi ianao ho very mandraky izay ka apetrao eo amiray ny fiainanao izao anio izao tsy fantatrao aneny apitsoka mibebainao saoneninao ka apetrao eo amiray ny fiainanao izao anio izao fa tsy fantatrao